Miarahaba amin'izao maraindraina izao mankahery ihany koa ireo niarany fahavoazana zany nandritry ny fandalovan'ny rivo-doza Batsiray izay. Ny vaovao azo ifampizarana amin'izao fotoana izao any amin'ny distriktan'i Sandrany misy ny ivon'ilay rivo-doza zany ny ena be ny heriny 80 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy izay misy tafiotra 10 kilometatra isan'ora miakandrefana hatrany izy mahafaka hatrany amin'ny 9 kilometatra isan'ora. Tsy miova ny vinavina no tolakandro ihany izy zany dia mety ho tavavoaka any an-dranomasina any amin'ny faritra atsimo andrefana iny. Ny filazana loza kosa dia miova ho toy izao, zany hoe filazana loza mitatahona miloko mena ny faritra Vatovavy, Fidifinany, Atsimo Atsinanana, Atsinanana, Vakinankaratra, Amoron'Mania, Mahatsiatra Ambony, Iorombe, Atsimo Andrefana, Anosy, Androy sy ny distriktan'ny Morondava, Mahabo ary Manja. Filazana loza manambana miloko mavo kosa ny distriktan'ny Antsalova, Miandrovazo, Belotsiribiana. Filazana famailohana na miloko manga ho an'ny Vatomandry, Manoro, Tanambao-Manapotsy, Marilamby, zany hoe taorian'ny rano sy ny rivotra zany dia mila mitandrina tanteraka ny ponina satria dia mety misy ny rano miandrona na ny fiotsahan'ny tany na koa ireo fahatapahana hazo zany. Foana kosa ny filazana loza voaray ho an'ny distriktan'ny Antananarivo Avaradrano, Atsimondrano, Antananarivo Renivohitra, ny faritry Tasy, Bongolava ary ny any Mangoro, torak'izay ihany koa ny distriktan'ny Manjakandriana sy Andramasina. Izay zany aloha no azo ampitaina indray mahakasika an'ity rivo-doza ity averina hatrany fa ny hena tanteraka aloha zany ny heriny amin'izao fotoana izao. Miverina eto ihany izay amin'ny fotoana ahafahana mizara vaovao manaraka indray.